Djibril Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tontosandroany tao ministeran'ny Eropa sy ny raharaham-bahiny tao à Paris ny fifanaova tsy ny fiara-miasa eo amin'ny fitondrana malagasy sy ny tahirim-bolam-panjakana frantsay momba ny tetikasa teleférika eto Antananarivo sy ny tetikasa Mandraka 3. Toy ny raha Apollo 21 efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana ny tototsan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ary mitohy ny tingana rehetra mahakasika ny raha araka namara-ministry ny fitsarana androany. Tsanjefitra amin'ny endrika kolokolo indrindra manodidina ny fandraharana arabolona ny Banky Foben'ny Madagasikara. Ankoatra ny fametrahana fitsipika nanamafy ny ezaka ataony amin'ny adan'ny kolokolo ny Commission de la Supervision Bancaire et Financière. Zazalahy albinos na bobo 1 taona no nisy nankakeriny tao amin'ny commune Tanambao Ambony district Abitioka Atsimo izay saika amidy amina teratany vahiny. 7 andro no nitazomana azy ary andro maro ihany koa izy no tsy nisakafo. Avitra ihany ilay zaza vokatry ny fiara-miasa ny mpitandro filaminana sy ny tinabe. Maresaka iraisam-pirenena mpianatra enina no namony eny ary 20 no aratra atao amin'ny université iray any antsinanan'ny Russie. Olona iray no saritava no nitifitra izay rehetra ny fanena taminy efa voasambotra ilay lehilahy ary atao fa mitorana ankehitriny. Ny teny no avitrany. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga zao eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia totosa androany tao ministeran'ny Eropa sy ny raharaham-bahiny tao Paris ny fifanaova tsy ny fiara-miasa eo amin'ny fitondrana malagasy sy ny tahirim-bolam-panjakana frantsay momba ny tetikasa teleférika eto Antananarivo sy ny tetikasa Mandraka 3 fanadina. Vola 530 tapitrisa euro na 30 miliara ariary no anapin'ny tahirim-bola frantsay ny tetikasa Mandraka 3 nanaovana soni ary mihoatra ny 9 tapitrisa euro na 30 sy 900 miliara ariary no ho an'ny tetikasa fitaterana teleférika eto Antananarivo. Ka ny 20 tapitrisa euro na manodidina ny 900 miliara ariary vola nindramina tamin'ny tahirim-bola frantsay. Ny 20 tapitrisa euro na manodidina ny 400 miliara ariary kosa trosa arabarotra ratolotra ny BPI France Assurance Export. Nanazava ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola malagasy fa manodidina ny 50 tapitrisa euro na mihoatra ny 570 miliara ariary ny fandraisana anjara ny fanjakana malagasy. Zotra roa ny voakasiky ny tetikasa fitaterana teleférika ity, zotra mavo izay ampitohy any Anosy, Andohalo, Ambanidia ary Ankatso, zotra mena izay ampitohy any Anosy, Ambojatovo, Analakely, Soarano, Antanimena, Ankorondrano, Ivandry ary Ambatobe. Ankoatra ny fitsokafany rokady diarivo ny volana Jona lasa teo, ny fametrahana ireo zotra teleférika ireo dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny vinany filo Andry Rajoelina, entina amahana ny olan'ny fifamoivoizana sy ny fitohanana eto Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny fametrahana ny train urbain izay andalam-panamboarana ankehitriny. Efa hitantsika moa amin'izao fotoana izao fa tena efa tery dia tery tokoa ny resaka fivezivezena ao Antananarivo dia io teleférika io zany no anamaivana n'izay fahatereny ny fivezivezena eo Antananarivo izay mahery ny 12 kilometatra any ho any ny halavan'ilay teleférika ao ataontsika dia misy gara eo amin'ny 12 isa eo ilay teleférika ataontsika dia araka ny lazaiko teo hoe mba hamerenana indray ny asin'ny Antananarivo ara-koltoraly dia amoraina ny fifamezivezena ao ny tetikasa Mandraka 3 izay miompana amin'ny fantarana ny tobo famokarana herinaratra ao Mandraka sy ny fampivoarana ny famokarana ny angovo azo avaozina. Vinavinaina hiakatra tany amin'ny 50 isanjato ny taham-pamokarana herinaratra hatrany amin'ny taona 2024 rehefa vita ity tetikasa Mandraka 3 ity. Ny orinasa Colas sy Poma no hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ireo. Taoriny ny fanaova-tsony izay nataony maraina teo tao Paris, ny totodohona ka ny New York ny tolakandro teo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, andray anjara amin'ny andiany fa 970 amin'ny fivoriam-be ny firenena mikambana
ny 2 hatramin'ny 7 ny volana septambra ho avy izao. Tokony vohitra ao anatin'ny lantenin'ny filoham-pirenena mandritra ny fivorim-be any New York ny fitaomana ireo firenendehibe hamatsy volan'ny Madagasikara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa eo ihany koa ny fanarenana ny toe-karena noho ny Covid-19 raha ny faneho-kevitry ny pay fifandraisana iraisam-pirenena iray fanantena. Isan'ireo firenena mandray anjara ao anatin'ny fivorim-be fa 7 eo anivon'ny firenena mikambana ONU Madagasikara ka miatrika izany any an-toerana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina izay hanana anjara fitenenana ao anatin'ity fihaonam-be ity. Efa miverina tsikelikely amin'ny laona raha toy ny fivorin-dehibe ankehitriny fa tsy ampitain-davitra tahaka ny mazatra teo aloha vokatry ny fiparitahan'ny valinaretana Covid-19. Manomboka raha-pitsy ny adi-hevitra amin'ity fivoriana ity ary andrasana izay ho lahateny ny filoham-pirenena malagasy. Ho an'ireo pahay fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadihadiana lafin-javatra roa lehibe no tokony andrasana amin'ity lahateny ity. Voalohany amin'izany ny fiarovana ny tontolo iainana. Voalohany aloha dia momba ny tontolo iainana, ny environnement zany satria mivaova be ihany ny toetrandro ny eto amintsika dia raha mahita ny hoe kere, raha mahita ny hoe mivaova hoe mangatsiaka, mafana, tsy tabeny ihany fa zao fa volana oktobra dia tokony isy an'izay zany. Faharoa, raha ny antsika manokana aloha dia tokony hampitomboana ny budgetantsika zany amin'ny resaka environnement satria misy fandraisany be le hoe environnement sy ny développement. Indrindra hoe capital environnemental zao dia efa tafiditra amin'ny comptabilité ny PIB, produit intérieur brut ny firenena anankiray izay ny Banque mondiale moa zany efa manomboka mandrisika an'izay zavatra zany. Dia eo koa zany fomba anankiray mba mangataka ny coopération na coopération financière zany na coopération amin'ny lafin'ny tontolo iainana zany amin'le fiarovana tontolo iainana eto Madagasikara. Ankoatra io nambaran'ity manam-pahaizana ity fa ezaka lehibe no natafavoaka ny Madagasikara teo anatrehany valinaretana Covid-19 ka ilaina ny fifanakalozana eo amin'ireo firenendehibe ny ezaka efa natao sy ny tokony hangatahana famatsim-bola manoloana ny fanarenana ara-toe-karena. Faharoa, tokony resaka keo zany momba ny Covid-19 indrindra ny impact zany ny eo amin'ny lafin'ny toe-karena, eo amin'ny lafin'ny ara-tsosiala fiarahamonina aty Madagasikara mikasika an'izay Covid-19 zay. Eo zany tokony ampisehoantsika koa publicité amin'ny Madagasikara amin'le hoe fahombiazana teo amin'ny fiadinan'ny Covid-19 raha miohatra ny firenena maro dia maro tsika tena anisan'ny tena hoe lasa lavitra zany amin'izay dia manao publicité an'le CVO préventif dia ny CVO curatif izay hipoitra atsoaty zany satria na ny OMS zao dia efa manomboka no s'intéressé betsaka amin'izay ataontsika hoe fomba nandresentsika ny Covid-19 teto Madagasikara. Na resahana directement zany na indirectement fa ampisehoana aloha zany no hoe eto Madagasikara na resitsika ary tsika miendrika ho ampiana satria tany manitra zany mba anisan'ny tafavoaka teo amin'ny lafin'ny resaka ara-pahasalamana zany ady amin'ireny hoe pandémie sy ny karazan'ireny. Andrasana ihany koa raha iresaka mahakasika ireo nosy manodidina no gazan'ny Frantsay ny filoha Rajoelina Andry mandritra ny fandraisam-pitenenana izay ataony amin'ity fivoriam-be ny firenena mikambana ity. Izany vaovao misongadina ihany koa dia piasa eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany no azo fiofanana mahakasika ny fiovaovan'ny toetry ny andro tao anatin'ny 5 andro izay niarahana tamin'ny GIZ. Isy aorianan'izany sosikevitra ahafahana mitady famatsim-bola miantarandriana evo. Tokony hamafisina ny fiaramiasan'ny rehetra edina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Manoloana io no santarina androany ary aritra 5 andro ny fampiofanana piasa maro eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy miaraka amin'ny GIZ. Teboka maro no velaberarina mandritra izay, isan'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro, ny olana, ny fiatraikany sy ny maro hafa. Aorian'ny fiofanana, isy ny sosikevitra na paikady hitadiavana famatsim-bola hanamafisana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro io. Zava-dehibe izao dingana izao raha ny fanazavana. Anatin'izay fitadiavana vaolana izay dia isan'ny zava-dehibe ny fahaizantsika mampiasa sy mikirakira ny tota-kevitra sy tota-pahalalana rehetrarehetra mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro izay isan'ny lara-pahamena ho an'ny firenena rehetra ekan'izao tontolo izao ary indrindra ho antsika eto Madagasikara izay miaina mivantana amin'izany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro zany. Ao anatin'izay nefa tsy ho vitantsika rery ny ady amin'izany fa tsy maintsy
irana amin'ny mpiara-miombina antoka rehetrarehetra ary ilana famatsim-boly zany ilana fahaizana ihany koa mampiasa azy mba ho tena ho tombontsoa marina ka iadivana amin'izay mety vokadratsiny fiovaovany ny toetrandro zay eo amin'ny fiainana zanak'olombelona amin'ny ankapobeny fahaizana mandrindra ireo drafim-panajariana maro samihafa eo anivon'ny fikarintsika eto anivon'ny ministera ho an'ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana dia tokony mandray araka ny voalaza teo ny vina sy ny toromarika rehetra izay mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro teo ka ny fandrindranan' miaraka amin'ireo ministera hafa eto anivon'ny gouvernemanta sy eto anivon'ny firenena dia tokony ahafahantsika mamolavola tetikasa araka ny voalaza teo mba ahafahana miaro an'ireo olon'ireo mba ahafahana ihany koa zany tsy ampitombo ary tsy ho vesatra ho an'ny fampandronan'ny firenena zany fiovaovan'ny toetrandro zany tsy mifambolekazo foana akory no antony tsy ampiovan'ny toetrandro fa misy fomba fitantanana na gouvernance amin'ny ankapobeny izay mety mitera-doza ka tonga amin'izao zavatra iainantsika eto amin'ny firenentsika sy eran'izao tontolo zao. Falotony rivotra fiakaran'ny maripana mihoatra ny tokony ho izy faringanany zava-mananaina samihafa isan'ny fisehoany fiovan'ny toetrandro raha tsy aivina amin'ny alalan'ny fisitrana famatsim-bola ankilany no isan'ny ahafahana manatotosa tetikasa entina iarovana ny tontolo iainana. Toy ny raharaha Apollo 21 kosa indray dia efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana izay nitotosain'ny fitsarana ambaratonga voalohany ary amin'itony dingana rehetra mahakasika ny raha araka ny ambaran'ny ministra ny fitsarana tamin'ity androany ity miantarandriany avatra. Jolay 2024 septambra 2024 volana vitsy taoriany fanambarana mikasika ny fisina fikasana famonoana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao efa tapitra ny dingana nosahan'ny fitsarana ambaratonga voalohany mitoy kosa ny dingana amin'ny ambaratonga hafa raha nefa nazavany ministra ny fitsarana androany mikasika ity raharaha ity. Raha mahakasika ny raharaham-pitsarana manokana moa zany dia satria misy ihany le secret de l'instruction indraindray tsy afaka amin'ity zavatra maro zay fa kosa raha mahakasika ny raha Apollo 21 dia hitantsika ihany fa miroso zany ny fanadihadiana ary efa tapitra ny fanadihadiana hatreto efa misy zany ordonnance de transmission des pièces ny amin'ny chambre d'accusation efa vita zany efa nalefa ny amin'ny tompon'andraikitra maefa vita ny asan'ny tato amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia miandry ny fandaminana sy ny fanajana ny procédure rehetra zany mba hanaovana ny toyany. Tsy mijanona amin'ny raharaha voakasika tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ihany no voakasika ny fanafainganana ny fanadihadiana sy ny raharaham-pitsarana iroso amin'ny fanatsarana ny sehatra manontolo amin'izany ny fitsarana ankehitrindra ny fanazavana. Antony nandritra nisy nivalana aretina COVID-19 raharaham-pitsarana maro no nikatso. Raha mikasika ny toe-draharaha amin'ny atao hoe tahan'ny olona voatsara sy ny mbola tsy voatsara moa ny anivon'ny fitsarana dia azo lazaina hoe tena nisy impact tamin'ny fampandehanana ny raharaham-pitsarana ny fisian'ny valanaretina Covid satria raha tsika mahafantatra fa ny fitsarana deloka be vava ohatra dia tsy hoe any amin'ny cour d'appel ny mpitsarany anivon'ny fitsarana ambony no mandeha midina any amin'ny tety any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany misy 220 izy eto Madagasikara dia noho ireny valanaretina ireny dia voafetra moa ny fahafahana se déplacer eo ihany koa ny fiarovana ny tany anivon'ny fonja satria raha tsika malala fa raha sanatria ihany no misy tratra ny valanaretina dia ho zava-doza mety ho tranga dia tao anatin'izay fitsinjovana izay paramètre maro izay zany dia tsy afaka tena hoe nanao audience na cour criminelle betsaka zany ny fitsarana dia izay zany anisan'ny nampitarazoka kely zany ny fitsarana ndreny ateloka be vava. Eo ihany koa ny tokony ataontsika hoe ny fanaovana ny renversement ny ratio condamné prévenu zany hoe tokony ho 70-30 zany hoe 30% isanjaton'ny olona any am-ponja sisa ny tokony olona tsy voatsara ary 70% isanjato ny olona zay tokony efa voatsara. Izay zany dia be da be ny zavatra tsy maintsy hojerena anatin'izay satria manomboka amin'ny fampanoavana, manomboka mandalo ihany koa amin'ny mpitsaram-panao famotorana, miditra amin'ny mpitsara-pamoaka didy na amin'ny fitsarana tsotra
na amin'ny fitsarana adeloka bevava moa izany rehetrarehetra izany ka fijerevana ny mety ho sakana fitadiavana vahaolana fametrahana ny toromarika mazava zany napetraka ny tenako ihany koa dia mahita fa 3 volana farany amin'ny farany taona izao dia tsy maintsy atao zany ezaka izany satria mijalo ny vahoaka malagasy miandry ny raha-pitsarana. Manoloana io nisy androany ny atrikasa nandraisan'ireo mpisehatra rehetra anjara na ireo tompon'andraikitra amin'ny rafi-pitsarana ny resahana ny paikady anafainganana ny raha-pitsarana io sy hanomezana ny toromarika rehetra mikasika ny fanatanterahana izany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mafisina ny fanarahamaso mialohan'ny famoahana ny vola eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manomboka izao. Isan'izany fanarahana amin'ny voalazan'ny lalàna mahakasika ny famoaham-bola Isatsokajiny Richard. Ny fahamaroan'ny fitarainana voakasika ny trangana kolikoly no antony nampitsarana ny fandoavam-bola rehetra teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana. Tranga nitarika hatramin'ny fampiatoana ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha araka ny filakevitry ny minisitra ny 20 Aogositra. Tafiditra anatin'ny fanamby amin'ny fanadiovana ny sampandra-mpanjakana. Amafisina ny fanaramaso ny antanatohatra isan'ambaratongany mialohan'ny famoaham-bola eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manomboka izao. Ndraikitra nametrahana tahirim-bola mpanjakana tamin'izay hoe mijery inona ny lalàna ahafahana mamoaka vola anankiray dia tsy maintsy mijery zany sakay mialohan'ny famoaham-bola rehetra hoe mitombona araka ny lalàna ve ny famoahana vola dia izay vao afaka mamoaka vola ny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana. Ankoatr'izay, isany koa ny fanovana ny fomba fiasa indrindra ho fisorohana ny fimenomenoman'ireo manandraha eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana. Ny fanavaozana moa zany amin'ny lafiny teknika maro fa ho afainganana ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana, ho hatsaraina ny fandraisana ny ireo mpisitraka rehetra mba hialana amin'ny fimenomenonan'ny olona amin'ny asa fanatanterahana tahirim-bola mpanjakana ny asany. Vola 1 miliara ariary no vinavinaina ampiasana amin'ity taona ity. Tafiditra anatin'io ny karama mampiasa mpanjakana sy ny fisotrondronono. Isan'ny sehatra nahitana fahaverezam-bola mpanjakana betsaka hatr'izay ka andrasana ny fanadiovana. Efa saika miverina milony avokoa ny eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana. Raha toka ny karama sy ny vola ho an'ny mpisotro-ronono ihany no azona voaka tao anatin'ny 2 volana araka ny filakevitry ny minisitra ny 20 Aogositra hatrany. Tsy andefitra amin'ny endrika kolikoly indrindra manodidina ny fandrarana ara-bola ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Ankoatra ny fametrahana ny fitsipipihezana na mamafy ny ezaka nataony ny komisiona manokana Richard. Mihamafy ny fanomezan-danja ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Ankoatra ny fametrahana fitsipipihezana mazava na ny comité d'éthique et de déontologie nanamafy ny ezaka ataony amin'ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny rafitra Isatsokajiny miara-miasa amin'ny BFM ny CSBF na ny Commission de la Supervision Bancaire et Financière. Ity faran'izay isan'ny rafitra miady amin'ny kolikoly eo ambany fiahin'ny banky Foibe. Dia andraikitry ny Banque Foibe koa mitandro famarina toerandreo le mpandrara ara-bola rehetrarehetra reo. Ankoatra ny banque zany dia misy ihany koa ireo fampisamboram-bola madinika tahaka microfinance. Dia mitatra hatramin'ireo le ataontsika hoe établissement de monnaie électronique, manao mobile money, ary taty aoriana dia nisokatra tamin'ny fanaraha-mason'ny secteurny assurance na fiatohana. Commission io zany dia manome fankatoavana aloha. Fa tsy azo atao kosa manao ny fandrarana ara-bola na mampisambotra vola nefa tsy nahazo fankatoavana reny dia mahavoasazy araka ny lalàna reny. Tsy azo leferina ny endrika kolikoly indrindra manodidina ny fandrarana ara-bola raha nambarany CSBF hatrany. Misy ny sazy entitra ho an'izay mpisehatra amin'ny fandrarana ara-bola tsy manara-dalàna indrindra ny tsy mahazo fankatoavana manokana. Satria profession réglementée moa ngesantsika dia misy ireo le karazana fitsipika tsy maintsy arahana satria saripady le fampindramam-bola ary volan'ny olona ny lalaovana dia manara-maso ihany koa zahay amin'ny alalan'ny atotanisy sy atotam-baovao zay menanay. Ary ihany koa rehefa tsy ampy ireo le atotam-baovao sy atotanisy ireo dia midina eny an-toerana izay mba ahafahana ireo rehetrarehetra eo ahafahana mitandro sy miaro mialoha mitandro mialoha ny fahasalaman'ny fandrarana ara-bola. Raha sendra misy moa miopef dia ny CSBF dia afaka manasazy ihany koa fa ny tena avo indrindra dia rehefa tsy manara-dalàna ary
manimba ny toe-karena zavatra ataon'ny petsetra dia tonga hatrany amin'ilay fanalana fakatoavana. Ankoatra ny fametrahana ny rafitra isan'ny tokony ety miady ny kolikoly. Nametraka sehatra ahafahana mitoroka ny trangana tsy fanarahan-dalàna indrindra ny kolikoly ho an'ny mpisehatra voakasika ny banky foibe. Avaozana isaky ny 3 taona ny politika ny banky foibe mahakasika ny kolikoly ary mety isy fanovana arakaraka ny tranga misy. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia mafisina manomboka izao ny fiambenana ary averina ny escorte izay ataon'ny zandary amin'ny lalam-pirenena fa7 ary fa9 araka ny ambarany zandarmeriam-pirenena tamin'ity androany ity. Namidina Ravelo Arsan. Taorian'ny farafiana ny seho tany amin'ny lalam-pirenena fa7 iny ho amafisina manomboka izao ny fiambenana ireo mpandeha amin'ny lalam-pirenena fa7, fa4 ary fa9 araka ny fanazavan'ny zandarmeria sy ny polisy-pirenena androany nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety apetraka ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta. Dia ny fanaovana escorte andreo taxi-bosy mandeha miloaka anankiroa amin'ny fotoana manomboka androany dia ny RN7 ny Alatsimo sy ny RN4 amitoeran'ny RN6 zany dia misy regroupement zany ataon'ireo taxi-bosy miala avy eto Antananarivo mandrapatonga amin'izay toerana andehanany any. Afepetra fandraisana taloha izy io kanefa noho ny fisian'izay tranga zay vaovao dia tsy maintsy niraisina fandoa ny fepetra. Na iso zay koa ny patrouille motorisé zany ho atao misy koa ny fampandraisana andraikitra andreo tompony toerana na ny commune zany na ny district misy amin'ny toerana misy andreny karazana fanafiana amin'ny lalan'ireny. Ao anatin'izao toedrara izao efa mandeha ny fanadihadiana sy ny famotorana ataony aveninivo ny mpitandro ny filaminana araka ny fanazavan'ny atrany. Matoa misy zany zavatra zany dia misy ny mpanao anjara taxi zany dia fa nanokatra koa fanadihadiana ny etonivony nemonaty izay ataoko hoe élément mixte iaraha-misahana eo amin'ny polisy ny zandary mihitsy any manao ny famotorana io. No mafisin'izy ireo hatrany efa misy ny aloha-ranom-baovao entina anaovana ny fanadihadiana mifandraika amin'izay koa isy ny fidinana ifotony ataon'ireo mpitandro ny filaminana mikasika ty raharaha ity mba ho fametrahana ny filaminana maharitra sy fitoniana indrindra fa ho an'ireo mpandeha. Tiratsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. La passion d'apprendre avec Zumba et Telma, le MESRS, la MCU et Telma vous présentent le salon d'orientation de l'étudiant et de l'emploi le 20, 21, 22 septembre à l'ORTM à Nice. Rejoignez-nous sur place pour diverses expositions, conférences, débats et suivez toutes les actualités du salon sur la page Facebook de Telma. Sponsor officiel, Telma. Isanandro. Mety an-tapany faharoan'ny vaovao isika. Manomboka hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny varitsinjo izay amidy 7,7 ariary ny rekilao izay nafarany SPM. Mbola ito ny fatongavany vary ony tompony andraikitra io ny nasay.
Vary arivo taona amin'ireo 340 taona ankehitriny no tafavoaka ny seranantsambony Tomasina ary paritaka amin'ireo tsena eto Antananarivo sy ao Tomasina. Vary izay nafarany State Procurement of Madagascar ary tsy faina amin'ny vidiny 700 ariary ny iray kilao eto Antananarivo. Dia amin'ireo atsasany tafidina ny sambo ireo dia 1000 taona amin'ireo zany efa lasa eny tsena. Zany hoe efa nalain'ireo mpanjinjara grossiste miara-miasa amin'ny SPM zany. Ireo 1000 taona ireo dia efa hitanareo eny tsena. Raha makany a Toamasina na Antananarivo za zao tamin'ny sabotsy dia nahita andreny sarety na postary Antananarivo zao dia nitarika andreny tena mifaritra Antananarivo teny. Dia hitako hoe efa manomboka tonga aty an-tsena. Mahatonga an'izy io miadana indray dia ny transport. Dia ezaka koa SPM hanao dépôt de stockage avancé. Zany hoe Antananarivo satria hiatrehantsika ny maitsoahatra. Raha sanatria zany ka misy hoe fahatapahana ny lalana manerana ny Antananarivo Toamasina dia amin'izay mba efa misy stock avancé sy indrindra hiatrehantsika ny fotoana fahavaratra. Itony fahatongavan'ny vary nafarana raha ny fanazavana hatrany ary vina ny andrakotra ny 20 isanjato ny tsena. Ny vary ho avy manaraka zany dia misy vinaina ho avy 5000 taona amin'ny 28 septembre ho avy zao tonga ao Toamasina dia ny 13100 tonga amin'ny 30. Izay zany le sambo rehetra reo zany efa niainga, efa nanainga tany Inde zany tamin'ny weekend lasa teo, tamin'ny asabotsy lasa teo. Raha tsy ivona zany miampy an'ireo vary eo nanomboka tamin'ny voalohany taona dia 42000 taona eo ny vary nafarany SPM ka ho tonga. Finanay amin'ny taona ity dia atratrany amin'ny 80000 taona zany no vary afarany SPM ao anatin'ilay vary afarany mpanafatra mpisehatra rehetra eo amin'ny 400000 taona isa-taona eo. Tsy ivona orinasa natsangan'ny fitondram-panjakana malagasy anafatra ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny SPM mba ahafahany vahoaka mividy entana amin'ny sarany ara-drariny. Lafa mavahafa kosa indray dia zazalahy albinos na bobo 12 taona no nisy naka ankeriny atao amin'ny commune Tanambao ambony district Betioka Atsimo izay saika amidy amina teratany avahiny 7 andro no nitazomana azy ary andro maro ihany koa izy tsy nisakafo. Afatra ihany iray zaza vokatry ny fiara-miasa mpitandro amin'ny filaminana sy ny Adina Besiona zany. Zazalahy Varira na bobo 12 taona no nisy nakankeriny tao Befamoty commune Tanambao ambony distrikana Betioky Atsimo. 7 andro nitazomana azy tao anatin'ny lavabato tao amin'ny distrikany Sakara. Raha ny zavanisy na ray antso ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny olafy 900 sy ny teo anivony Dina be avy ao Betioky Atsimo ny amin'ny fisiny tranga ity ka nandeha ny fikarohana maro samihafa. Farfatonga tany Abiana zaya dia nahazo sambotra olo ny telefony tany patron Varira. Efa migadra salobeo telolahy na heny rasegny mary na heny vaovao mikasika re marignasy. Re marignasy na vezivezy avaradrano atsimon-drano avaradrano misy namany praidina tena mahafoy tegna nagnome vaovao rehefa tonga baka Abiana maly tamin'ny folo zay amin'ny 10 ariva nomeny vaovao mahafany satria na vilin'olo zao aminazy re marignasy dia nalahy sary milomay olo boka berake tagna moto maly hariva avao namonjy anay tia beza satria re marignasy zany androany hariva no nandeha re marignasy fa letaka amin'ny vazaha zao magnano godroagny tsy fatako. Niaraka ny Dina be sy ny mpitandro filaminana amonjy ity tovolahy ity ka nisy ny fampitifirana nanoloana ny lavabato izay nisy azy. Amin'ny 10 aly zay miala teto beza nandeha avarasorany tobilinay napetrakinay nandeha tomboky 15 km tomboky zahay namonjy an'io lakato nasian'andre marignasy io. Raha vao tonga amin'ny lakato nasiana marignasy zahay zalahy efa daya miamby nahona amin'ny gendarmerie re marignasy zany agnatin'ny lakato ohatrany misy esikety. Raha vao nity zahay praidina miaraka amin'ny mpitandro filaminana zay niara-dieta aminay dia nitify saloha zany ireo dahalo nanomboky tamin'ny 5 maraindray 5 sasany maraindray amin'ny 20 sasany zany re marignasy voazonay baka agnatin'ny lakato maty raiky ireo malasy ireo nangahanay agny. Niara-ny fijaliana maro samihafa ity zaza ity nandritra ny 7 andro nitazomana azy ary andro maro ihany koa no tsy nisakafo. Tsy mihinana izy agnatin'ny 2 andro. Tsy mihinan-kany agnatin'ny 2 andro. Kapaiky zera, tivotivotsa, nandalo tamin'ireo marignasy. Satria raha vao nilomay ireo dahalo ireo dia nikoiky izy agnaty lakato agny. Nareo ve olo hamonjy anazy sa hamono anahy ndraiky? Nitomany izy baka agny.
misy lakato vasa lakato folo mahery dia ny lakato fahasivy no nahatrasiana inazy eo amin'ny lakato 500 metatra no nampisitiana an'io varira izay nanjehiny Dinabe ny district Ambetiko io ary isorana ny fiarahamiasan'ny Dinabe ao amin'ny district Ambetiko sy ny tafy bahoaka ao amin'ny 400 izay fehezin'ny Kortiliara. Avitra somatsara ilay zaza vokatry ny fiaramiasa avy amin'ny olafy 400 avy ao Beza sy ny Dinabe ny Betoky Atsimo ka notsenainy vahoaka tamin'ny kafaliana izy ireo niditra ny tanàna tao Beza. Amafisana ny fiaramiasa eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny Dinabe raha ny fanazavana ahafahana miady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny fakanakiriny tahaka izao. Raha ny fanadihadiana natao matetiky tranga amin'ny faritra Atsimo andrefan'ny Nosiny indrindra amin'ny distrikany Sakara sy ny manodidina azy ny trangana fakana ankiriny. Fantary izao fa misy ny fanadihadiana mandeha ahafantarana ny antony nakana ankiriny ity zazavarira ity sy ireo efa nisy teo alohany. Andrasana araka izany ny valiny izay fanadihadiana izay. Antapitrisany maro ny fatiantoka izay nateraky ny valinaretina Covid-19 nandritra ny taona 2020 ho an'ireo orinasa misehatra amin'ny fampindramam-bola madinika amin'izao fotoana izao tafiakatra hatrany amin'ny 400 ny tany ny olona manana fahasahiranana amin'ny famerenana volana ilarana efsa. Sehatra tojo fahasahiranana betsaka nandritra ny taona 2020 ireo orinasa misehatra amin'ny fampindramam-bola madinika nateraky ny valanaretina Covid-19. Tafiakatra 400 ny tany olona manana fahasahiranana amin'ny famerenam-bola eny anivon'ireo mpampindram-bola madinika izay misy fiantraikany betsaka amin'ireo mpampindram-bola. Misy ny lamina manokana napetraka ahafahan'ireo mpindram-bola mamerina tsikelikely ny vola izay nindraminy. Ho an'ny orinasa mpampindram-bola madinika iray, tafiakatra hatrany amin'ny valolavitrisa ariary ny fantiantoka nandritra ny taona 2020. Tamin'ny herintaona tsy maintsy nanao an'le antsoina hoe restructuration zay zany hoe nomenay fepetra lava kokoa reo clientanay mba amerenany volany tsy nisy sazy ary tsy nisy sarany afa-tsy lefa taloha ihany no averiny aminay. Fomba entina manamaivana ny famerenam-bola sy ny charge isam-bolana zany ho an'ireo client le izy. Betsaka aloha ny tena mbola tsy tafavoaka reo izay misehatra ao anatin'ny fandrarana ny tourisme zany ny restauration mazava ho azy ireo izay voakasika mivantana tamin'ny confinement mazava ho azy mbola sahirana izy ireo ohatra ihany koa ny sehatra ny transport tena mbola mila fanohanana kaikaiky misy kokoa arak'izay tratrany tsirairay. Ny fiantraikan'izay ho anay dia perte nandritra ny taona 2020. Na izany aza niteraka asa amin'ny sehatra maro ihany koa ny amehana ara-pahasalamana sy ny fioboana ka nampiakatra ny fitramam-bola tamin'ny seha-piariana hafa. Ary tafiakatra hatrany amin'ny 70% ny tany findramam-bola amin'ireo sehatra tsy voakasika betsaka ny valanaretina. Amin'izao, misy amin'ireo olona manao fangatahana findramam-bola no tsy mahazo, antony ahina ho voakasika amin'ny amehana ara-pahasalamana sy ny fioboana ny fampidiram-bola, aka misy fiantraikany amin'ny famerenam-bola. Zany ny tany crédit zay refusenay zao rehefa hitanay fa menjera anatin'ny sokajin'ireo secteur risque voatonoko izy teo ao anatin'ny transport ao anatin'ny tourisme dia malheureusement indrisy fa zay no vokadratsiny izy ho an'ireo olona zay misehatra amin'ny secteur atao hoe marefa fa tsy nitsahatra mihitsy zany ary mitomba raha ho an'ireo secteur zay atao hoe azo antoka ndraiky io na tsy voakasiky ny Covid be loatra. Manoloana ny toedrarà mandritra ny herinandro natokana ho an'ireo mpisehatra amin'ny fampindramam-bola madinika no iarahan'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny APFM andinihana ny hoaviny ny fampindramam-bola madinika antony maro ireo sehatra any amin'ny tontolo ambanivohitra no miankin-doha betsaka amin'ny findramam-bola madinika. Amin'izao efa tafiakatra hatrany amin'ny roa tapitrisa ireo olona manao fampindramam-bola madinika ary 720 amin'izany no vehivavy avokoa. 700 ireo ivitoerana fandraharana ary 750 amin'ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa. Nandritra ny maro kosa nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny Repoblika tany amin'ny faritra Itasy ny fanomezan'ny fitondram-panjakana sarety ho an'ny Tatsa atao Analavory. Tsy mifanaraka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernement tany nivoaka ny 724 ny gidiarana izay mbola avy raha toka tokony fingotra izany miagno tarandrianay.
Ireto no santiona ny fanomezana nomeny fitondram-panjakana ny Tantsaha tao Analavory ny herinandro lasa teo. Sarety izay misy kodiaran-tsarety vy avokoa no nositrahan'ireto Tantsaha ireto. Ity farany izay nanaitra ny maro antony raha iverenana ny 7 ny volana May 2024. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny governemanta ny tsy maintsy anoloana ny kodiaran-tsarety ho kodiarana na fonosina fingotra indrindra ho an'ny faritany Antananarivo. Antony nandraisana io fanapa-kevitra io ny fisorohana ny fahasimban'ny lalana teraky ny fampiasana kodiaran-tsarety vy, mifanohitra amin'ity nankatoavin'ny filan-kevitry ny governemanta ity araka izany ny fihetsika tamin'ny alalan'ny fanomezana ireto sarety ireto. Amin'izao fotoana izao, komina maro no efa miroso amin'ny fanovana ny kodiarana vy ifony fingotra io. Isan'ireo nampiatra ny lalàna mikasika izay ohatra ny teto amin'ny komina Ambotrimanjaka. 20 isan-jato ny sarety na 20 isan-jato ny sarety miasa eto anatin'ny komina Ambotrimanjaka moa zany dia mbola saika kodiarana le bandage vy ireny zany atreto aloha. Dia rehefa jerena moa zany ny fiantraikan'ireny bandage vy ireny amin'ny lalana, na io lalana goudron io na ny lalana tany na ny lalana pavia na ny lalana vita vato kely na ny lalana vita amin'ireny mesireny fotsiny zany. Zay tena hoe saika presque zay zany no ny lalana ato anatin'ny komina Ambotrimanjaka. Nefa re zany azo lazaina hoe tena manimba lalana le kodiarana bandage vy. Raha ohatra hoe mandeha fotsiny mahitsy izy tsy maninona, fa rehefa somary miodina zay le kodiarana na tsy mihetsika na mipatinina le kodiarana sarety zany tsy voatarika mimbo sarety dia ohatra somary miodina kely zay izy zay zany hoe mahalasa mandoka lalana izy. Raha hoe mahazo sisina lalana le kodiarana bandage vy ireny mety manotraka ny lalana izy. Zany hoe amin'ny ankapobeny zany manimba lalana bandage. Raha ohatra zany hoe ny lalana tokony ahatra hoe heritaona fotsiny azy zao dire devian'le lalana, dia raha hoe ao anatin'ny telopolo mihitsy raha arakaraka ny famaroan'le sarety mandalo ao manimba an'le lalana izy na mandoka an'le lalana na manotraka an'le lalana zany. Tsy maintsy mampiatra ny lalàna izy ireo raha ny fanazavana ori ny fatapera ny feim-potoana tokony hanaovana ny kodiarana ampiasaina io. Natonga mpanolotra azy zany andray fanapa-kevitra tamin'ny fanapa-kevitra lalana 5.7 zany natao tamin'ity taona ity tamin'ny 20 May teo zany hoe mena enim-bolana zany olona mba manana sarety zany mba hanova azy kodiarana dia efa niafisena moa zany efa nazahoana fankatoavana tena distrikna Amboratolo na le contrôle de qualité izy tena ka fanajanonana an'le sarety tsy handeha amin'ny lalana ato anatin'ny komina Ambotrimanjaka zany no ampiarina. Ny sazy moa tsy afaka ino zany sazy ampiarina fa zay zany hoe tsy afaka handeha ivezivezy ao anatin'ny lalana anao ato anatin'ny komina Ambotrimanjaka zany sarety mbola misy azy kodiarana vy zay. Raha ohatra ka tsy novaina kodiarana pneu araka fanapahana tamin'ny fanapahana na zona fankatoavana na fanapahana lalana fa 7 zany fanapahana. Ho fitsonjovana ny lalana no antony izay raha ny fanazavana. Ho any faritra Vakinankaratra isika dia nanao fitakina ireo fikambanana mpitatana rano amin'ny faritra andrefan'ny Vakinankaratra. Tsy manaiky ny tantanan'ny fikambanana tsy miankina ny simy andrano izy ireo. Kolo TV Antsirabe. Nanao fitakina fitondram-panjakana ireo fikambanana mpitantana rano fisotro madio eto amin'ny distrika Betafo sy distrika Mandoto izay tafiditra ao anatin'ny fivondronam-be ny fikambanana mpitantana rano aty amin'ny faritra andrefan'ny faritra Vakinankaratra. Tsy manaiky ny angalana ny fitantanana simben-drano izay efa notantan'izy ireo nandritra ny 3 taona ireto fikambanana mpitantana rano ireto ary ahitana komina maromaro no voakasika izany. Ny zavatra mampalahelo anay zany amin'ny fandehan'ny fitantanana ny rano ity dia izay ho alan'ny fanjakana amin'ny tsirariny ka tsy hoe ekenay mihitsy ny fangalan'ny fanjakana ny zany rano tantanana izay satria nandritra ny 3 taona no tantanana ny rano io dia tsisy problema ary tsisy olana mihitsy hatramin'izao hitantananay azy ka mampalahelo anay zany ary tsy ekenay mihitsy ka apetraka anay amin'Andriamatofoloha Andrinirina Rajoelina zany mba hijery ny zava-misy amin'izao mahazo anay amin'ny fitantanana ny rano mahakasika anay dia faritra andrefana izao ka mba mingavy anao sy ireo ministra ny rano mba hijery akaiky amin'izao zavatra tsindry azo lena
mahazo anay izao aty amin'ny faritra nanamafy ireto farany fa ireo vola takina isa-tokantrano no entina hanatsarana ireo fotodrafitrasa efa nisy nandritra izay 3 taona izay ary tao anatiny mangarahara tanteraka hoy izy ireo no nitantanana izany. Mareny etona fa ny fotodrafitrasa izay nisy na ny tany misy aloha rano na ny fotodrafitrasa miorina aminay dia heripoan'ny fokon'olona madidony no na nyzariana zany hatramin'izay nefa dia ongotana terisetra eo aminay dia mampahelo anay izany zavatra izany. Tsy ekenay mihitsy a no hoe analana n'le olona fa raha hoe hividy rano zany ny tontolo ambanivohitra aty amin'ny tantaha aty dia atao hoe tsy ho vitany satria ny fomba fanaovanay azy dia latsakemika isa-taona fanaovanay azy nefa amin'izao a tetỳ andro zareo alaina amidy le rano. Afa-po zay amin'ny rano tantananay ary ny zavatra mampalaonay amin'ity fikasana aty dia zao hoe rehefa zareo no mitantana azy dia hovidiny isaky ny bidon lay izy tsy vitanay zay mampitantana rano madinika anay a ary raha izany no ampiarina aty amin'ny fitantanan-drano ataonay a dia vao mainka hiahatra ny mponina aty satria tsy mahavidy rano ny mpikambana rehetrarehetra fa amin'ny alan'ny tsy paipaika ka noho izany dia toerana zato isan-jato a izany fikasana akana rano ankeriny aty amin'ny faritra vakinankaratra misy anay izany. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha mahakasika ity fitantanana ny rano fisotro madio aty amin'ny faritra andrefa ny faritra vakinankaratra ity. Niavaka ny hetsika fanentanana izay nataon'ny tetika Samiary izay nitotosaina tao amin'ny faritra vakinankaratra ka ny komina Andranomanilatra no nandray izany KOL-TV Antsirabe hatrany. Teto amin'ny komina Andramanilatra Tsirabe distrikana Tsirabe faharoa natanterahana ny hetsika fanentanana nataon'ny avy ao anivon'ny tetika Samiary izay miasa manampy ireo olona manana fahasembanana eto amin'ny faritra vakinankaratra fa tsy ny CBM vola. Niavaka ity hetsika ity satria dia nahitana fandraisana anjara ireo olona manana fahasembanana naneo ny talentany tsirairay avy. Tanjon'izao hetsika izao ny fampahafantarana ireo olona eny anivon'ny fiarahamonina fa toy ny olona rehetra afaka miasa sy manao zavatra ihany koa ny olona manana fahasembanana. Izany indrindra no antopoisin'ny tetika Samiary amin'ny fanomezana asa sy ny fampananana asa ho an'ireo olona manana fahasembanana mba tsy ho vesatra intsony eny anivon'ny fiarahamonina. Ny tanjon'ny projet miary moa izany dia voalohany aloha fanomezana asa ho an'ny olona manana fahasembanana dia fampananana asa ny olona manana fahasembanana ary mba ahazoan'ny olona manana fahasembanana mizaka tena dia fanentanana an'izay no natao teto a dia misy fijoroana vavolombelona amin'ireo karazany telo ireo izany hoe amin'ilay fanomezana asa aloha izany dia nisy fijoroana vavolombelona ho an'ireo ilay efa miasa ny amin'ny orinasa na amin'ny fanjakana dia amin'ilay hoe fampananana asa dia misy ny fanazavana momba fiofanana arak'asa izay omen'ny tetikasa eo ihany koa ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo ilay nahazo tombontsoa mpahazo tombontsoa tamin'ny projet miary a dia nisy koa fanazavana momba ny atao hoe fizakantena na ataontsika hoe ahazoan'ny olona manana fahasembanana mahazo fiofanana dia rehefa avy eo mahazo fanohanana ahafahany mizaka tena amin'ny tetikasa dia fanentanana izay no natao teto androany. Nosafidian'ny tetika Samiary manokana ny teto amin'ny komina Andranomanilatra amin'ny maha komina mampiaty azy ary efa ahitana ireo fotodrafitrasa izay natokana ho amin'izany. Andray mpiasa manana fahasembanana tsy ho ela ihany koa ny komina raha nambarany ben'ny tanàna. Tranonona ary tena hoe mandray anjara feno izy amin'ny fampandrosoana komina, mandray anjara feno izy amin'ny famolavolana ny tetikasa rehetra ato amin'ny komina ary misy moa hoe amin'izay koa misy ny fandraisana anjara ny komina moa zany misy ny fiaraha-miasa amin'ny zareo misy ihany koa ny fampitaovana an'izao satria dia raha mahakasika ny olona manana fahasembanana dia ataontsika hoe efa misy ihany izay natao izay. Ao ry vakinankaratra dia hitohany amin'ireo faritra fety Madagasikara toy ny Analamanga sy ny faritra Atsinanana izao hetsika fanentanana nataon'ny tetika Samiary izao. Tokony hitovy avokoa ny voambolana ampiasaina manoloana ny famoahana vaovao mahakasika ny fanondranana olona antsokotsoko izay mitady ravinahitra any ivelany any eo ny antony fionana androany izay nairahana tamin'ireo tompon'andraikitra ny aina aman-jery rehetra sy ny mpiara-miombonantoka Nabina Ravelorso. Matetika mikatona hatrany ny fahazahoana ny loharanom-baovao rehefa hitrandraka vaovao mikasika ny fanondranan'olona antsokosoko. Raha ny fantatra tokony hitovy ny fampitam-baovao ataon'ireo aina aman-jery raha toa ka moaka vaovao mikasika ity fanondranan'olona antsokosoko ity mba tsy ampanahirana ireo mpanaraka izany. Ankoatr'izay nisy ny boky nozaraina misy voambolana azo ampiasaina mikasika ny famarinan'olona izay nahazo avana tato ato. Dia midika zany
fa zava-dehibe ho an'ny asa fahavonjy Madagasikara ny fahafantarana ity boky ny fahafanarana ity boky ity sy ny fitrandrahana vaovao momba ny fanondran'olona tsokosoko. Sahirana foana tsika mpanao gazety amin'ny loharan'ny vaovao matetika tsika voatotobotahany fa azony mpitondra anareo matetika dia mbatsy misokatra anareo mivaravarana any amin'ny fitondrana io any amin'ilay voakasiky ity famarinan'olona tsokosoko ity a mikatona daholo ny loharan'ny vaovao satria matetika araka ny fantatritsika mpanao gazety dia olona manao an'ilay mpaniry olona manao an'ilay asa miafinafina miaraka amina tompona andraikitra no manao an'ilay izy dia matahotra izy sao dia atsikafitsika mpanao gazety ny zava-misy dia hotraritra eo izy zay zany mahasarotra nyty apresintsika mpanao gazety zany hitady ny fomba rehetra azahoantsika ny vaovao maropotika araka ny voalaza teo afatsika manatsikafina sy manaitra ny tompoka ndraiky mpanjakana na tompona andraikitra mahefa rehetrarehetra andray fanapa-kevitra amin'ny ady ato amin'ity famarinan'olona mitsokosoky eto Madagasikara ty. Ny tolakandro teo nisy ny fionana niarana tamin'ireo tompona andraikitra ny haino aman-jay rehetra sy ny mpiara-mombonantoka na ny bureau-pirenena miady amin'ny famarinan'olona nitsokosoko mba ampitoviana ny tadin-dokanga ho an'ny famoana ny vaovao mikasika ity famarinan'olona nitsokosoko ity indrindra fa ny voambolana ampiasaina. Maresaka iraisam-pirenena kosa inay dia mpianatra enina no namony eny ary 24 no naratra tao amin'ny université iray atsinanan'ny Russie. Olona iray misaritava no nitifitra izay rehetra nifanena taminy efa voasambotra ilay lehilahy ary atao famotorana amin'izao fotoana izao fanadina. Scène de panique ce matin à Perm en Russie. Korontana vao maraina no nitranga tao amin'ny université iray tany Rosia tamin'ity androany ity. Eny ambony varavarakely ireo mpianatra sy mpandraharaha no mitsoka manavotra ny aina no ny fisina lehilahy iray mitambasy mitifitra izay rehetra hitany. Olona enina no namony ainy ary 24 no naratra vokatry ity tifitra nataon'ity lehilahy ity. Nitombo ireo niarambona raha tsy tonga aingana ny mpitandron'ny filaminana ny sambotra azy. Atao famotorana ankehitriny ilaina vandoza ahafantarana ny antony nanosika azy anatanteraka ity asa ratsy ity. Raha ny hita ny tombo ny tranga famononorona amin'ny alalan'ny basy ataona sivily any an-toerana tatao anatin'ny 5 taona farany. Manoloana izay tokony isy ny fanavaozana ny lalàna momba ny fahafana mitondra fitaovam-piadiana any Rosia raha ny faneho-kevitry ny maro. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrana nanaraka izany Mandrosoa sy Nadolo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.